Miarahaba sy manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tokantrano izay mandray an'izao fampianarana izao indray. Ny pasteur Mahery Razafin-Dralamba ao amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra Mahamasina no mbola mizara ny fahasoavana ho anao. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny mbola nokatra ny masipanahintsika amin'ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay nomena antsika amin'ity lesona androany ity. Androantsika dia mbola hianatra misimisy kokoa indray ny fiteny tsy fantatra. Tena ilayntsika ny mahafantatra bebe kokoa ny momba ny fiteny tsy fantatra ity satria tena fahasoavana lehibe ho antsika kristianina izany indrindra amin'izao andro farany izao. Ndeha ho vakiantsika aloha ny Korintianina voalohany toko 4:12 izay manao hoe fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Milaza ny apôstôly Paoly eto fa nomena antsika ty amin'ny fanekena vaovao ny resaka amin'Andriamanitra amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy nananan'ny olona tany amin'ny fanekena taloha izany, fa tombotsoa antsika ty amin'ny fanekena vaovao avy amin'ny fanahy masina. Tena fiadiana matanjaka anisan'ny manohatra ny fanafihan'ny devoly io satria ny devoly aza mahay mampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny devoly dia mpangala tahaka foana ny fomba an'Andriamanitra, avy tamin'Andriamanitra io no nalainy tahaka. Fa Jesosy Kristy dia tena nanome antsika teny mihitsy hiresahana aminy noho io tenin'Andriamanitra io. Ka ny fiteny tsy fantatra no ahazoantsika mampita amin'ny Jesosy Kristy, izay zavatra tsy vitantsika milaza azy amin'ny fitenitsika, amin'ny langazintsika. Satria ny fomba fitenitsika mahazaty io na io langazintsika io, teny malagasy, dia tsy afaka milaza amin'ny fomba ampy izay tena tiantsika lazaina amin'ny Jesosy Kristy. Tsy mandeha lavitra mihitsy ny fitenitsika fa misy fetrany satria ny olombelona misy fetrany na limity. Ny fitenitsika dia tsy mahatakatra afa-tsy izay takatry ny saintsika sy ny takatry ny fisaintsainantsika ihany. Fa raha Andriamanitra kosa ny manome teny antsika, tsy manana limitsika, alfa sy omega, fiandohana sy fihavarana izy. Ho lasa lavitra be in'ilay zavatra tsy tafavoaka antsika amin'ny fetratsika amin'ny langazintsika iny, raha ampiarahantsika amin'ny fiteny tsy fantatra. Sady tena tsy madio anatrehan'Andriamanitra ny fitenitsika satria hoy aty hoe ny fitenitsika dia vokatry ny fisainantsika, fisainan'ny nofo, fihevitry ny nofo satria ny saina dia mbola nofo ihany. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana, hoy ny Romanina toko 5:1. Zay no antony mahatonga antsika tsy connecté tsara amin'ny Jesosy Kristy, fa efa nomeny fiteny firesahana aminy isika amin'ny alalan'ny fanahintsika dia ny fiteny tsy fantatra izany. Ny Jaonina toko 4:4 dia milaza hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny mivavaka amin'ny fanahy dia lazain'ny Korintianina voalohany toko 4:2 teo hoe fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Ny hoe mivavaka amin'ny fanahy izany dia mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra, mazava be izany. Ka izay zavatra tsy vitantsika resahana amin'ny fitenitsika na ny fitenin'ny nofontsika, fitenin'ny fisaintsainantsika, dia azo tenenina amin'ny fitenin'ny fanahy dia ny fiteny tsy fantatra. Milaza mantsy ny Baiboly fa tsy isika no misafidy ny tenitenenintsika fa ny fanahy masina. Hoy ny Romanina toko 5:20 hoe ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Tanao, rehefa tsy fantatsika izay zavatra tiantsika tenenina amin'ny Jesosy Kristy, rehefa tsy hitantsika izay fomba tokony ilazantsika ny vavaka ataontsika, rehefa lany vavaka isika, dia ny fanahy no manao an'izany ao amin'ny toerantsika. Hoy koa ny Korintianina voalohany toko 4:4 hoe fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Hoy ny teny teo hoe mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Aika azo atao tsara izany ny mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Milaza ny Baiboly eto fa ny fanahintsika ihany no mivavaka eto, fa ny saintsika tsy mahavanina. Ny fanahintsika izany nomen'ny fanahy masina fiteny hiresahana amin'Andriamanitra, fa tsy ny saintsika na ny fisaintsainantsika no miresaka eto. Ka zava-miafina lehibe io ry havana satria Andriamanitra ihany ny manome teny mitondra fiainana sy fiadanana ao antsika amin'ny alalan'ny fitenin'ny fanahy izay omenantsika. Ny fanahy masina no misafidy ny teny tokony ho lazaintsika amin'Andriamanitra eo amin'ilay situation na ilay toerana misy antsika.
tsy haitsika indraindray no mahalala ny olantsika satria raha mivavaka amin'ny fitenitsika sy ny fisaintsainantsika sika dia limititsika ihany no ampiasaintsika ao fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatritsika dia mamela ny fanahy masina no fanelanelananao antsika anao intervention ho antsika eo amin'Andriamanitra ny fanahy masina no manao intercession ho antsika zava-dehibe ho antsika izany ry havana hoy ny teny teo hoe ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona raha misy zavatra tsy tadiditsika aza dia afaka averin'ny fanahy ho an-tsaintsika zany rehefa tena angatahantsika ka mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatritsika hoy ny oabolana faharoapolo andinin'ny fahafito amin'ny roapolo hoe jiro ny Jehova ny fanahin'ny olona hitsilovana ny hevitrevitra rehetra ho apo ny fanahintsika zany dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitsilovana ny miafina rehetra ny anatintsika any rehefa tena mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatritsika dia atsikafo ny fanahy masina daholo ny any an-tsaintsika any ny saintsika misy fetrany fa ny fanahy tsy misy fetrany tsy misy limity mitondra fiainana sy fiadanana ho ny teny teo ny fanahy masina ny mahalala tsara izay tena mitranga marina eo amintsika ny fototry ny olana marina sy izay tena ilaitsika marina mba ho vahaolana fa na isika zany hoe tsy tena mahalala hatrany amin'ny alaliny manjoantsika kory izy ny mahalala izay tena tokony hitondrany ny fiainantsika ka tena fitahiana be ho an'ny fiainam-panahintsika mihitsy ny fiteny tsy fantatra miaraka amin'ny précision kokoa tsika rehefa tena mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra satria ny fanahy masina no manome ny fanahintsika ilay teny-bavaka tokony hotenenitsika noho izany dia mivavaka amin'ny fivavahana tsara indrindra sy masina indrindra isika rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra tsy misy mahasakana ny planin'Andriamanitra amintsika mihitsy rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra fotsika tsy misy afaka manajanona ny fitombontsika sy ny fandrosoantsika amin'izany satria izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tena noho ny Korintianina voalohany toko 4:7 fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe te handroso ve isika te hivoatra ve te hanao dingana lehibe amin'ny ara-panahintsika ve isika arakaraky ny fitenenantsika amin'ny fiteny tsy fantatra no ahatonga antsika ho mora andairan'ny fanahy masina sy mora sensible amin'ny fanahy masina ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao Jesosy Kristy ao Matteo toko 5:17 isika tokoa eto amin'ity zao tontolo izao feno loto ity dia tahaka ny vainafy tsaribao anaty fatapera feno saribao mangatsika manodidina atsika ka na isika mampita ny hafanana amin'ny saribao izay mangatsika manodidina atsika na isika matin'ireo saribao mangatsika manodidina atsika ireo izay ny fanoharana misy atsika eto amin'ity zao tontolo izao ity rehefa miteny amin'ny tsy fantatritsika dia mamoaka le lafy mandrehatra ny manodidina atsika ohatra ny tamin'ny apôstôly tao amin'ny efitrano ambony tamin'ny andro Pentekosta 3 ny tonga dia nandray ny famonjena natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teony eo ihany rehefa feno ny fanahy masina ny apôstôly rehetra sy ny 20 mpianany mahita fahitana ny olona zatra mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra mahita vision rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta tao amin'ny efitrano ambony dia niteny amin'ny teny tsy fantatra daholo ny rehetra misy 20 asan'ny apôstôly toko 2:7 ny asan'ny apôstôly toko 1:7 dia milaza fa tao anatin'ireo 20 ireo mariren'i Jesosy Kristy sy ny rahalahin'i Jesosy dia hoy ny olona izay nijery teo hoe leo ny divay mamy ireo zany hoe mamy ny divay ireo asan'ny apôstôly toko 2:17 zany dia nanazavy Petera ao amin'ny 4:17 ka hatramin'ny 7:7 avao hoe tsy mamo araka ny lazainareo akory zahay fa zao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahako amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lay antitrareo anofy hitanao fa ahita zavatra ianao rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra sy mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ahita fahitana ianao anofy ianao ny teny teo ary ny fanahy masina no mielo lalana manatanteraka ny nofonofonao afaka ny aminany mihitsy azy ianao eo amin'ny fiainanao satria ny 9:20 avy eo milaza hoe ary ny mpanompoka nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia anany izy amin'ny fivavaka amin'ny fanahy miteny amin'ny teny tsy fantatra no ahatanteraka an'izany tahaka ny apôstôly sy ny mpianatra voalohany rehetra teo anome anao herim-panahy tsy takatry ny sainao io anome fiainam-pinoana vaovao sy matanjaka ao anao ary ampitombo ny finoanao misy hery sy zava-panahy tsy takatry ny saina
no entiny vavaka amin'ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Miditra ao amin'ny intimité an'Andriamanitra tsika satria tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra dia ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Ara-panany resaka eto. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 4:7-7 ny apôstôly Paoly dia milaza hoe manry fatratra ny aminany ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Aza mandrara ny fiteny tsy fantatra hoy ny Baiboly satria mifanerasera amin'ny herin'ny fanahy sy ny tontolon'Andriamanitra tsika rehefa tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy olona mantsy tena mandrara ny fiteny tsy fantatra hoe aza mitady an'izany fa tsy voatery manana an'izany, fa za mampirisika anao androany no ireo tenin'Andriamanitra ireo. Andramoka izaho fa tsara ny tompo, fa tompontsoa lehibe ho anao zany. Misy karazany roa mantsy io teny tsy fantatra io. Marimarina kokoa dia misy sens anankiroa ny fiteny tsy fantatra. Dia ny fiteny tsy fantatra sens midina izay Andriamanitra miteny amin'ny olona, izay nilazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 4:7 hoe ho fampandrosoana ny fiangonana. Miendrika faminaniana io matetika ho fampandrosoana ny fiangonana. Fa misy koa ny fiteny tsy fantatra sens miakatra, teny avy amin'Andriamanitra ihany koa, fanomeny manokana an'ilay olona miteny mba hiresahany fanahin'ilay olona aminy. Nolazain'ny apôstôly Paoly koa io amin'ny Korintianina voalohany toko fa 4:7 hoe mampandroso ny tenany. Tsy fampandrosoana ny fiangonana io fa fampandrosoana ny tenan'ilay olona individuel, azy sy an' Jesosy Kristy ihany. Ndao jerentsika tsirairay ary ireo teny tsy fantatra anankiroa ireo. Ny teny tsy fantatra sens midina aloha, amin'ny maha sens midina azy dia Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny faminaniana, arak'ilay teny teo hoe fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Teny tsy fantatra faminaniana avy amin'Andriamanitra io ary natao fampandrosoana ny fiangonana. Mazava ho azy arak'izany fa mila mpandika teny io satria avy amin'Andriamanitra ilay teny midina izay tsy fantatra. Nahoana ny nataony tsy fantatra ilay teny? Dia satria mba hanaporo-fony fa izy no miteny fa tsy ilay olona. Ka tsy maintsy adika ho an'ny fiangonana ilay heviny satria na ilay olona nomena hiteny azy aza tsy mahay ny heviny. Izay no mahaviteny tsy fantatra sens midina azy. Fanomezam-pahasoavana io satria izay tiany tompo ampiasaina hiteny azy ihany no omeny azy, ary mila fandaminana koa io noho izany. Rehefa maromaro ny teny alefan'Andriamanitra io mba hampandrosoana an'ilay fiangonana dia mety mampiasa olona ray na roa na telo Andriamanitra arakaraky ny habetsaky ny zavatra tiany ampitaina amin'ilay fiangonana. Dia mila mifanarakaraka amin'ny teny, tsirairay ireo olona ireo fa tsy miara miteny. Araka ny Korintianina voalohany toko fa 4:7 hoe raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarahana ary avelao isy ray mandika teny. Ilay mandika teny koa eto dia tsy fahaizana avy amin'ilay olona akory fa Andriamanitra foana no mampiteny azy. Fa mazava ho azy fa izay omen'Andriamanitra ny fandikana ny teny na izy na iza dia amin'ny fitenin'ny fiangonana kosa no ilazany azy, no itenenany azy amin'ny langazy ny fiangonana. Teny malagasy ohatra raha amin'ny fiangonana eto amintsika mba ho fantatry ny olona ilay afatra sens midina avy any ambony. Io teny tsy fantatra sens midina io zany dia tsy voatery manana n'io daholy, tsy voatery ny mpino rehetra amin'ny mahafanomezam-pahasoavana azy. Io ilay nametrahan'ny apôstôly Paoly fanontaniana ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 2:7 hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra? Mazava ho azy fa tsy mivaliny amin'ny mahafanomezam-pahasoavana azy satria miresaka fanomezam-pahasoavana ny apôstôly Paoly amin'io. Jerentsika faharoa indray ny teny tsy fantatra sens miakatra. Io kosa dia ilainao azavaiko tany aloha teo androany hoe tompontsoa lehibe ho antsika io. Teny tsy fantatra omen'Andriamanitra ny fanahin'ilay olona io individuel mba hiresahan'ilay olona amin'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ka tsy ny fisainan'ilay olona ho isika no miresaka amin'Andriamanitra fa ny fanahin'ilay olona, ilay fanahy olona petit f ny resahantsika eto. Mazava ho azy fa avy amin'Andriamanitra foana ilay teny tsy fantatra fa tsy avy amin'ilay olona. Fanomena azy zany hiresahan'ny fanahy amin'Andriamanitra. Ka na izy miteny azy aza tsy mahalala ny heviny fa misy zavatra tsy takatry ny saina avy eo mandeha manatanteraka any amin'ny tontolon'ny fanahin'ilay izy ihany melo lalana. Teny tsy fantatra tsy natao ho fampandrosoana ny fiangonana io fa ho fampandrosoana an'ilay olona miteny azy ihany satria amin'Andriamanitra no hitenenany zava-miafina amin'ny fanahy ka tsy misy mahalala ho ny teny teo.
dia hoy ny Korintianina voalohany toko 4:14 hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Tsy fanomezam-pahasoavana ohatran'ilay teny tsy fantatra samidina teo io, ary mazava ho azy fa tsy mila mpandika teny satria firesahana manoka ny fanahin'ilay olona amin'Andriamanitra. Andriamanitra ve ila mpandika teny? Tsia, izy nanao ny teny rehetra. Tsy maintsy manana n'io sens samiakatra io daholo ny mpino kristianina rehetra, arak'ilay tenin'ny apôstôly Jaona teo hoe Andriamanitra dia fanahy, ka izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Tsy izany no mitenen'izany io tsy maintsy fa ny baiboly, satria io ny pirofo maneho fa nandraisy feno ny fanahy masina ilay olona. Mety fitenim-pirenena hafa io tahaka ny tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:4, mety ho fitenin'ny anjely io tahaka ny eo amin'ny Korintianina voalohany toko 7:1. Efa nampaminanian'Andriamanitra ny Isaia io fiteny tsy fantatra sens samiakatra io. Isika kristianina ty amin'ny andro faran'izao no ataon'ny mpaminany Isaia hoe olon'Andriamanitra sisa. Isaia toko 20:5. Olay teny hoe ary amin'izany andro izany Jehova tompon'ny maro dia ho satro-boninahitra tsara tarehy sy ho felo firavaka ho an'ny olony sisa. Isika izay hiakatra hitsena azy eny amin'ny rahon'ny lanitra io olony sisa io. Dia ao amin'ny andinin'ny 1:20 sy ny 2:20 amin'io Isaia toko 20:20 io dia milaza ny teny fa reo olony sisa ireo, izany hoe izao sy anao kristianina ty amin'ny andro farany izany, dia hiteny amin'ny molotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko. Fiteny tsy fantatra ny tiana lazaina amin'io amin'ny dika teny frantsay dia fiteny barbarianina ny ilazany azy, amin'ny dika teny anglisy KJV dia fiteny maro samihafa ny ilazany azy, izany hoe fiteny tsy fantatra ny dikany. Dia hoy ny andinin'ny 2:20 hoe io ny fitsaharana, io ny famelombelomana. Olay teny hoe ity no fitsaharana, ity no famelombelomana. Tanteraka izany faminan'ny Isaia zany rehefa tonga ny andro Pentekosta. Latsaka ny fanahy masina tamin'io andro Pentekosta io tamin'ireo mpianatra 20 izay efa hitantsika teo. Ireo ny fiangonan'i Jesosy Kristy voalohany izay nandray ny batisan'ny fanahy masina voalohany ao amin'ny baiboly. Hoy ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:4 hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Raha niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra no nandraisan'ny mpianatra voalohany ny fanahy masina dia tokony ho toy izany ihany koa no andraisantsika mpianatra rehetra azy hatraty amin'ny andro farany, satria ny afatra lehibe napetraka Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra rehefa hiakatra ho any an-danitra izy dia manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra ao amin'ny Matio toko 7:7. Izaho sy anao zany dia tokony hanana ny fahatsapana rehetra nananan'ireo mpianatra voalohany ireo, fa tsy hafa akory. Famantarana manarak'izay mino koa eo amin'ny Marka toko 4:7. Ny dikany dia ny ahalalana fa minona mpino mpanaradian'i Jesosy Kristy ny olona ray dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Ny zava-dehibe manaraka n'io faminanian'i Isaia io teo dia milaza ny baiboly teo fa io fiteny tsy fantatra io ny fitsaharana sy famelombelomana aty amin'ny andro farany. Faly am'laza aminao fa tsy voatery andro ny andro anankiray isika vao hitsahatra hanana fifandraisana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa fanekena taloha zany. Fa efa niarahantsika teto foana fa efa nanao zava-baovao tsara lavitra Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao, dia ny sabata fitsaharana tsara lavitra izany izay mihoatra lavitra. Tsy andro tsony ny fitsaharana anaovana fisoronana idirana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao fa fahatsapana, arak'ilay teny teo hoe amin'ny molotra miambakambaka na amin'ny fiteny tsy fantatra, izay nilazany hoe ity no fitsaharana ampitsahary no reraka ary ity no famelombelomana nefa tsy mety miaino ireo. Dia izany mihitsy tokoa no nitranga amin'izao fotoana izao. Tsy mety miaino an'izany ny olona amin'izao fotoana izao fa io fahatsapana io ny fitsaharana fa tsy andro intsony. Isaky ny mila fahatsapana te ila ilay fitsaharana ny olona sisa ty amin'ny andro farany dia afaka miditra eo amin'ny fanatrehany manao ny fisoronana izy, miditra eo amin'ny hevitra masina indrindra izy hoy isika tany aloha teo. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko 1:20 hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Isaky ny milaza ny tiana resahana dia afaka miditra eo amin'ny fanatrehany fa tsy isaky ny andro anankiray intsony. Isaky ny mivavaka feno ny fanahy masina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona dia tonga eo amin'ny fanahiny tokoa zany fitsaharana sy famelombelomana lazain'ny baiboly izany.
na roviana na impiry isan'andro zany amolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny paiko. Rehefa tonga ao amin'ilay olona ilay fanatrehan'Andriamanitra dia efa ao amin'ilay moteur mamoaka n'ilay fitsarana. Tany amin'ny fanekena taloha dia ny fisorona irery ihany ny voafitin'Andriamanitra, afaka manao ny fisoronana isa-tsabata, manatitra ny fanatitra ondry na osy na biby hafa, sy manana fifandraisana mivantana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny tabernakely na tao amin'ny tempoly, izay misy ny efitra masina, na indray mandeha isa-taona ho an'ny mpisorona be izay miditra ao amin'ny efitra masina indrindra fitoeran'ny fanatrehan'i Jehova. Fa aty amin'ny fanekena vaovao dia efa nanao zava-baovao tsara lavitra sy mihoatra lavitra ho isika tany amin'ny lesona tany aloha Andriamanitra. Rehefa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena, rehefa rovotra ny efitra lamba manasaraka antsika tamin'ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra, dia afaka ny ho voafidy anao ny fisoronana hiditra ho any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy any am-piangonana fotsiny antsony na any amin'ny tempoly, fa isak'izay mahatsiaro na aiza misy atsika dia afaka miditra amin'izany fitsaharana tsara indrindra izany isika. Izao sy ianao ihany no mpisorona araka ny Petera voalohany toko 2:7 manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka mpisorona. Izao sy ianao ihany no tabernakely fitoerana masina izay tempolin'Andriamanitra araka ny Korintianina 2:4 manao hoe fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, ary ny tenantsika ihany no fanatitra, fa tsy biby tahaka ny tamin'ny fanekena taloha intsony ny atao fanatitra. Hoy ny Romanina 4:7 hoe atolory ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana atanteraka ny fahamasinana. Amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahy masina miaraka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra, ilay sensa miakatra voalaza teo no atanteraka an'izany. Miainga avy any anatinao any ilay teny tsy fantatra ary miboiboika eo mivavan'ilay miteny azy, mivadika ho azy ny lelany, manomboka tsy fantany intsony zay lazainy, fa ny fanahy masina no mampiteny azy. Fahatsapana sy fitsaharana sy famelombelomana tsy manam-paharoa zany. Tsy hitako izay fomba ilazana azy aminao fa hoy aminao hoe manatona batisan'ny fanahy masina amin'ny fiangonana pentekotista mitambatra izay akaiky anao, akanao an'izany fahatsapana sy famelombelomana tsy manam-paharoa izany, fa tena fitsaharana nomen'ny olona ty amin'ny fanekena vaovao zany. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 7:5-7 sy ny 7:30 hoe zay mino aho dia izy onony rano velona miboiboika avy ao an-kibony, ary ny fanahy izay efa ho raisin'ny mino no lazainy tamin'izany. Io ilay teny tsy fantatra sensa miakatra izay tokony hananany mpino kristianina rehetra. Hoy ny Jaona toko 4:7 hoe fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hitanao fa io mihitsy ny famonjenantsika, io ny ampahapateraham-baovao izay lazainy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 7:5 manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia efa hitantsika fa atao batisa amin'ny rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny ateraky ny fanahy dia mandray ny batisan'ny fanahy masina amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny apôstôly dia nivavaka isan'andro mba hampitombony ny fitsaharana sy ny famelombelomana izany tao aminy. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 2:9 hoe ary dia niraisaina isan'andro izy ka nazotona keo ankianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano, fotoam-bavaka izany, ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Feno fitiavana sy fifaliana, fahalemem-panahy, fahatsoram-po ilay olona satria ao aminy ireo vokatry ny fanahy ao amin'ny Galatianina toko 5:2-20 manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Niditra ao aminy tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina ilay Andriamanitra fitiavana dia Jesosy Kristy. Ny Hebreo toko 4 dia milaza ny fitsaharana ty amin'ny fanekena vaovao. Mbola misy ny sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra, hoy ny Hebreo toko 4:7, fa ao amin'ny 7 miteny dia milaza hoe dia nametra andro anankiray izy, dia tsy andro 7 milazainy eo fa ny anio, izany hoe anio isak'izay mahatsiaro, fa tsy andro anankiray amin'ny herinandro intsony. Azontsika voaka amin'ny fotoana rehetra io noho izany. Izaho tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny any am-piangonana, tsy maintsy makany am-piangonana antsika mandray fampianarana sy mifampahery, manao replein solika fitaiza,
mba tsy ho virjinina dala. Zay no ilanan'ny fiangonana ny fampahery any ny fanomanana atsika sy ny fanofanana atsika. Hoy ny Hebreo 10:15 hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Fa ny tiako lazaina aminao dia amin'ny fotoana rehetra kosa dia afaka mitady toerana manokana koa isika hitadiavanao ny fanatrehan'ny tompo, andraisantsika an'izany fahatsapana sy fitsaharana izany foana hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Izay ny tena hevitry ilay tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 2:17 manao hoe ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ny dikany dia tsy mila miandry andro ray vao afaka hanana sabata fitsaharana satria efa testamenta taloha zany. Taloha mantsy dia tany ivelan'ny olona ny taberna kely na ny tempolo nisy ny fanatrehan'Andriamanitra tany ivelan'ny olona. Ka dia mila fombafomba be ny olona tamin'izany anatona n'izany fanatrehan'Andriamanitra izany azahoany fitsaharana. Ary ny mpisorona irery ihany no afaka manelanelana azy. Manao an'izany fombafomba be izany teo amin'ny toerany miaraka amin'ny lalàna mavesatra dia mavesatra 320 izay nanandevo azy satria tandremana isa-tsabaty izany. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana 5:1 hoe ho amin'ny fahafahana ny nanafahan'i Kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioka fanandevozana intsony. Ka aty amin'ny fanekena vaovao kosa dia efa afaka mamoaka an'izany isak'izay matsiaro isaky ny mila fitsaharana, mila famelombelomana satria efa izany mihitsy ilay tempoly. Tsy anivelako tsony ny fanatrehan'Andriamanitra fa efa niditra tato anatiko ka dia ny tenako ihany ny fanatitra. Tsy mila mpisorona intsony fa izaho ihany ny mpisorona araka ny resahantsika tany aloha. Dia hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 2:17 hoe ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Tsy andevo ny andro sabata sy ny lalàna 320 izay eta mavesatra intsony manandevo fa lay tompon'ny sabata, lay tompon'ny sabata no atao anatiko mitary-dalana ka dia afaka mamoaka lay fahatsapana izay sabata fitsaharana tsara lavitra isaky ny mila zany Dia hoy Jesosy Kristy teo ao amin'ny Marka 2:17 hoe tsy ny sabata ny atao an'ny olona fa ny olona ny atao an'ny sabata. Dia hoy ny 19 ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Raha lay tompon'ny sabata fitsaharana tokoa moa no efa atao anatiko mitary-dalana amin'ny alanan'ny fanahy masina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'izay ataoko rehetra, nahoana ny mbola hiverina amin'ny fomba ara-nofo izay mavesatra be tsy vitan'ny jiosy indray. Akako an'izany fitsaharana izany, ny jiosy aza tsy nahavita, nefa afaka manana sy maka an'izany isak'izay ilako azy amin'ny situation rehetra misy Izany natonga ny apôstôly Paoly niteny tamin'ny Galatiana hoe adala toy izany va ianareo rehefa nanomboka amin'ny fanahy ianareo dia ahatanteraka amin'ny nofo va ankehitriny. Galatiana 2:7 izany. Efa feno ny fitsaharana tamin'ny fanahy masina niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo Galatiana ireo, fa mbola niverina tamin'ny ara-nofo indray dia ny fitandremana andro. Tokony hiverina amintsika foana io fahatsapana nananan'ny apôstôly sy ny mpianatra tamin'ny andro Pentekosty io isak'izay matsiaro. Io fahatsapana Pentekosty io foana no niverina tamin'ny apôstôly sy ny mpianatra sy izay nandray azy rehetra tamin'ny asa rehetra nataony sy ny vavaka rehetra izay nataony. Io ihany no niverina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 4:1 manao hoe ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Vitanao izany trano niovitrovotra izany rehefa tena mivavaka miaraka amin'ny fahafenon'ny fanahy masina foana ianao. Mbola io fahatsapana Pentekosty io ihany no niverina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny nandraisan'ny jentilisa voalohany ny fanahy masina dia ry Korneliosy ny ankonany rehetra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:5 manao hoe ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ahoana ny nahafantarany fa nilatsaka tamin'ireo ny fanahy masina? 5:7 milaza azy hoe fanandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy. Ny mpianatra Jaona 12 rehefa nifanena tamin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 dia hoy ny ao amin'ny 2 rehefa nanontaniany Paoly izy hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina fony vonino ianareo? Dia rehefa nametrahan'ny Paoly tanany ireo ao amin'ny 9
vao nandray am'izany fahatsapana amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra zany izy. Olona iteny hoe ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Ilay sansy roa miakatra sy midina no miara-nandeha teto. Hitanao fa mitovy daholo ny fandraisana ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina. Amolotra miambakambaka ho Isaia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny fahaterahambaovao ao amin'ny jaonina toko 3 andininy 5 dia manao hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao aorianany fibebahana. Ny ateraky ny fanahy dia mandray ny fahafenon'ny fanahy masina miaraka amin'ny pirofo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ilay sansy samiakatra, ilay molotra miambakambaka mitondra fitsaharana sy famelombelonana. Ko raha miteny ianao hoe tsy voatery miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny kristianina ankehitriny, dia ny sansy midina ihany aloha zany ny fantatrao. Za koa taloha mba nanao an'izany tamin'ny tsy fahalalana hoe mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny vava sy eo amin'ny fo fotsiny, dia lazaina hoe nandray ny fanahy masina. Fa ny fiteny tsy fantatra sansy samiakatra ny fandraisana azy eo amin'ny fo sy eo amin'ny vava satria miakatra fa any amin'ny fo any anaty any io no mivoaka eo amin'ny vava. Efa niresahantsika teto foana fa andalo lalatsarotra dia sarotra isika rehefa hiditra ao anatin'io fahoriana lehibe izay ho avy io. Ary andalo an'izany daholo ny mpino rehetra. Mila ny herin'Andriamanitra avy any ambonitsika avitanan'izany, tahaka ry Petera. Nanday intelo izy tamin'ny tsy nanana an'izany, fa nitondra azy ho faty maritiry kosa zany hery zany. Maty maritiry daholo ny apôstôly afa-tsy ny apôstôly Jaona ihany. Toy izany koa ireo nandimby azy tamin'ny fiangonana voalohany ary ny fandrombahana mihitsy aza ny faty maritiry tamin'izany satria na dia efa nampijalijalina tamin'ny fomba romanina feno abibiana aza teo mpamonoana azy izy ireo ka nisy nanafaka azy tamin'izany dia tsy nanao izay nahafahany izy fa ny fandrombaka ny faty maritiry nanao hoe avelao ihany amin'izao fa tohizo ny fampijaliana ireo satria vonona ny hanome ny ainy ho an'i Jesosy Kristy izy no mihery ny fanahy masina tao anatiny. Hoy ny Hebreo toko 2:10 andininy 5:30 tapany 2 hoe ary ny sasany nampijalijalina ho faty nefa tsy nety nanao izay nahafahany mba azahoany fitsanganana tsara lavitra. Nanana ilay tena fitsaharana izy na dia ny faty maritiry azy. Inona ny nahavitany an'izany? Mihery ny fanahy masina niraisiny tamin'ny molotra miambakambaka mitondra ilay tena fitsaharana sy famelombelonana marina. Io no anovanantsika ho nindray mpimaso ka hisitona antsika hiakatra eny amin'ny rahoan'ny lanitra rehefa tonga Jesosy Kristy. Araka ny Romanina toko 7:1-12 manao hoe ary raha ny fanahiny izay nanangana any Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, fanahy masina ny tena lazaina amin'izany, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty, fanahy masina ihany io, no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ka mampahery anao indray izay androany, aza petraka amin'ny toerana manala sala ny fanahinao fa indray nandeha ihany izao fiainan'izao. Mivavaka ao anao mba hirosy lalina amin'izany ianao. Izahay eto amin'ny fandaharana dia tsy hitsahatra mitory sy hanaparitaka n'izany filazantsara famonjen'izany foana mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra araka ny Mateo toko 4:4-4 manao hoe ary toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Raha terepana dia handray anjara anampy anay amin'izany ianao dia efa iomenanao io milarana finday azahoanao anay. Misaotra anao melosa ady sady mivavaka ao anao amin'ny enta-mavesatra izay anananao. Ka sitraka tompoko. Samy ho tahiany Jesosy Kristy tsika rehetra. Amin'ny manaraka indray dia mbola hianatra zavatra fa tena mahaliana anao foana isika. Tao amin'ny foana ny havana, ento ny ankonana ary aza vela isy anakana anao tsy haheno ny toy an'ny fandaharana. Veloma tompoko.